ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny voariny. Ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny voariny. Zany no asongady mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Salamo fa 7:20. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa, tsy re izay feony, efa mivoaka ho amin'ny tany rehetra ny famolainany, ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Trano lay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny mpapakabady mivoaka avy eo amin'ny trano fandriny, sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alena izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny aleny dia hatramin'ny farany koa, ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny voariny. Raha marina kokoa eto amin'ity Salamo fa 7:20 ity, dia hitantsika taratreto ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra lehibe loatra, ka dia indro mampiseho ny voninahiny andaniny eo amin'ny voariny na ny asa izay nataony, ankilany ao amin'ny teniny. Rehefa vakitsika ny toy an'ity mofinainy ity dia hitantsika eo fa miseho ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa io voninahitr'Andriamanitra io. Fa eto amin'ity mofinaina ity manokana dia ambara fa ao amin'ny asan'Andriamanitra no miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Lay voninahitr'Andriamanitra tsy azontsika hidirana noho ny halehibeny loatra, noho ny voninahitr'Andriamanitra izay tsy azontsika hidirana noho ny fahamasinana, dia izy Andriamanitra no mampiseho izany. Asehony teo amin'ny lanitra, ary asehony eo amin'ny masoandro. Rehefa mamaky tsara ny soratra masina isika, dia mahita tsara fa tena fomban'Andriamanitra mihitsy io mampiseho ny voninahiny amin'ny asany io. Zany no hitantsika any amin'ny Salamo 9 nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao. Ary raha mijery any amin'ny testamenta vaovao tsika dia izao no filazany bokin'ny Romanina 1 ny andininy 20 manao hoe: fa ny fombany tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Amin'ny zavatra nataony no miseho ny maha-Andriamanitra azy, ny herin'ny mandrakizay, ny fombany tsy hita. Rehefa mamaky tsara ity tsika dia mahita tsara fa mahenika ny tany rehetra ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'io masoandro io. Eto dia teneniny tsara mihitsy fa na andro na alina dia samy misitraka ny voninahitra avy amin'io lanitra io avokoa. Tsy mila miteny akory ny lanitra, tsy misy feony ny lanitra. Zay ny ambarany andininy fahatelo hoe: tsy misy teny na fiteny, tsy re izay feony, tsy mamoaka feo, tsy miteny akory ny lanitra, fa ny fiantefany voninahitr'Andriamanitra kosa dia mahenika ny tany rehetra na andro na alina. Asehony amin'izany fa ny masoandro izay mipetraka eny amin'ny lanitra dia manao ny asany,
ary misy olo tena n'Andriamanitra mamirapiratra ny tavany amin'ny tany rehetra. Io masoandro dia sitrahan'ny ambany lanitra rehetra, ary ambara eto fa maraina dia miposaka ny tara-masoandrony, ary amin'ny hariva dia eny amin'ny faravodilanitra ny fiposahany. Maraina mandra-pahariva henika ny famirapiratany masoandro ny tany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lesona lehibe raisintsika avy amin'izany dia izao manao hoe: ao amin'izay tsy azontsika hidirana, ao amin'izay tsy azontsika alea, any amin'izay tsy azontsika hizorana, ohatra hoe ho any an-danitra, dia Andriamanitra no mampiposaka ny famirapiratany tavany amin'ny alalan'ny voariny, ny lanitra, ny masoandro. Ao anatin'izay rehetra heverina fa ilantsika an'Andriamanitra, dia izy Andriamanitra no miseho amin'ny fomba fiteny hoe disponible ho antsika mandavan-taona amin'ny fotoana rehetra lay Andriamanitra miseho eo amin'ny voariny. Ary rehefa tena dinihantsika tsara ry havako, lalindalina kokoa zao soratra masina izao, dia mahita mihitsy isika fa ity masoandro miposaka avy any atsinanana tahaka ny mpapakabady mivoaka amin'ny trano fandriana ity masoandro izay ambara fa eny amin'ny faravodilanitra ny fiposahany ity, dia manambara n'ilay Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo izao. Ilay Jesosy Kristy no masoandrontsika, honirantsika hoe ry Jesosy masoandronay io, ny aiziny fo lasa tokoa fa tonga aty anatinay izao. Mazava lehibe ho anao ao anaty adi-piainana, ao anaty fahatrotrarana, ianao kivy sy ketraka, ianao izay mbola andeha hamakivaky ity taona 2024 ity, ianao izay mbola tsy mahita iantsapazana, tsy mahita zay ale, tsy mahafantatra any ampitso, be fanahina, tebiteby lava, tahotra, ianao izay tsy mahita no asiana ny tongotra ho aiza no asiako ny fiainana, tsarovy Jesosy no masoandro miposaka ho anao. Jesosy no mampiposaka ny tara-pahazavany, lay mampiposaka ny voninahitr'Andriamanitra, ary sitraka izy Andriamanitra no mampiseho zany aminao. Aza kivy ry havako, aza ketraka, fa manana ny tompo lay fahazavany zao tontolo izao ianao, lay afaka manazava ny aizim-panahy ny aizin'ny fiainanao. Ary ihany koa raha tohizana araka izay nambara tery aloha, ny soratra masina dia manome antsika ny mofinaina ity dia manome antsika ny tenin'Andriamanitra, lay solo-tenan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Io lay lalàn'Andriamanitra, lay voninanao fanekena aminao, fanekena vaovao mba hifamatom-piainana sy hiantohan'Andriamanitra indray koa ny fiainanao. Mampahery ny mpino rehetra ety amin'ny tany fiazakazahana ry havako, fa tsy mandeha irery ianao na oviana na oviana, fa momba anao Andriamanitra ao, tsy mandao anao izy, tsy mahafoy anao mihitsy izy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy masoandronay io, lehibe ny fahazavana entinao. Ianao no mampitraka izay mitanondrika, mampahery izay milofika, ary ianao no fanantenana ho an'ny misaotra anao zahay, ary dia manankina ny momba anay, ny hoavinay ity herinandro vaovao ity eo ambany tara-pahazavanao. Misaotra anao ny amin'ireo lalandavitra sy lalana maro izay efa nodiavinay niaraka taminao, ary izany no asainay mametraka ny hoavinay tsy fantatra rehetra eo ambany fahasoavanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy lay efa niteny hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio aho, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.